ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Valina rahabantsika ry avako malalatra ity talata fa 7 ny volana Mety. Ny mofinaina valahatra ao antsika dia ny bokin'ny Mpitsara. Mpitsara toko 7. Mpitsara toko 7 andininy 15 ka hatramin'ny andininy 19 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nidina Samsona sy ny rainy aman-dreniny nakany Timna, ary noho ny tonga tao amin'ny tanim-boaloboka tany Timna izy, indro nisy liona tanora nierona taminy. Dia nilatsaka tamin'i Samsona ny fanahin'i Jehovah, ary ilay liona tanora dia nosamatsamahany ohatra ny fanasamatsamaka zanak'ondry, nefa tsy nisy na inona teny an-tanany, ary tsy nambarany tamin'ny rainy na tamin'ny reniny izay efa nataony. Dia nidina izy ka niresaka tamin'ilay vehivavy ary nahafinaritra azy Samsona izy. Ary rehefa afaka kelikely dia niverina hampakatra azy Samsona ka nivily izany fatin'ilay liona. Ary indro nisy reny tantely nivangongo sy tantely teo amin'ilay fatin'ny liona. Ary nalainy Samsona izany ka nentiny teny an-tanany, dia nihinana teny fandehanana izy, ary nakany amin'ny ray aman-dreniny izy dia nanome azy ka nihinana koa izy mivady, nefa tsy nambarany taminy fa tamin'ny fatin'ilay liona no nangalany ny tantely. Ray masina manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Tantaran'ny Samsona, ny niantombohan'ny fanambadian'i Samsona, ny ataontsika hoe ny tampony famirapiratana teo amin'ny fiainan'i Samsona no resahana amin'ity toko 17 sy 17 ity. Amin'ny andininy 15 ka hatramin'ny andininy 19 izay voalahatra tao dia tantaran'i Samsona izay maneho maha olona fidy azy, maha olona tahiny Andriamanitra azy. Nahita ny fitojo tamina liona tanora Samsona, ary dia nosamatsamahany tahaka ny fanasamaka zanak'osy ilay liona tanora. Tsy nisy na inona nefa ny teny an-tanany. Raha amin'ny ara-baky teny dia tian'ny bokin'ny Mpitsara teo izany aseho fa Samsona dia tsy nitovy tamin'ny olona rehetra, tsy nierin'ny olona rehetra akory ny teo am-pelantanan'i Samsona, satria tsy misy olona maharesy liona tanora, olona anankiray maharesy liona tanora tahaka ny fanasamaka zanak'osy. Tsy herin'olombelona izany tao amin'ny Samsona. Toy ny milaza ny bokin'ny Mpitsara fa izay olona tarihiny fanan'Andriamanitra, izay olona manan'Andriamanitra dia tsy misy mahazaka anazy. Tsy misy mahazaka anazy, tsy ny olona maha olombelona azy, fa ny olona Andriamanitra mitoetra ao aminy. Efa tenenin'ny Paoly eo amin'ny Romana toko 9, tsika nge manoatra noho ny mpandresy amin'ny alalana ity atsika. Noho izany dia tsy misy mahasakana mihitsy ny fandaharan'Andriamanitra tia ny ampanaovina ny olona izay omeny hery, ny olona izay nofidiny, ny olona izay irahiny hiatrika ny zavatra ampanaovina azy. Eviny mazava io ara-baky teny. Izany hoe tian'ny Mpitsara ho takatritsika izany fa zava-dehibe ny fifidianan'Andriamanitra antsika. Rehefa Andriamanitra no mifidy antsika dia izy miantoka ny fahatanterahany zavatra izay tiany ampanaovina antsika. Tsy amin'ny alalan'ny herintsika velively, fa amin'ny alalan'ny asany fanahiny izay ao anatintsika. Fa raha ohatra ka somary mihitatra kokoa isika, satria ny soatra masina manazava ny soatra masina, dia azo hojerena amin'ny alalan'ny testamenta vaovao ty tantara ity. Samsona dia azo lazaina ho mpelo lalana an' Jesosy, tandindon'i Jesosy, sy tokony hodoroana fa nazirita i Samson. Ary dia Jesosy dia nazirita, na avy any Nazareta nazirita koa Jesosy, zay mahatonga ny sarin'i Jesosy hoe lava volo, misy volombava, zay mahatonga an'ireny sary ireny, satria nazirita izy, tsy miaratra, ary tsy mikasika divay tahaka ny Jaona mpanao batisa, dia azo lazaina hoe nazirita. Amin'izay lafiny izay.
ary dia samsona zany eto dia tahaky ny tandindony Jesoa, tandidiny Jesoa miatrika nylay lioana, lay liona tsy izy akory fa raha mamaky tsara ny solatry betely asika de ny hoe satana lay lioana mierona mitady zay ho arapany, ary dia Jesoa zany zay nandrava ny asan'ny satana ary tsy toy ny fanasamaka zanak'osy no nandreseny Jesoa ny asan'ny satana izay nanimba ny olona lay tantara de miseho manao hoe nidina tany an-tanimboloboka amandiny 15 ary no tonga tao an-tanimboloboka tany timina izy de nisy liona, lay tanimboloboka fantatsika tsara fa ny fiangonana raha ohatra ka jerentsika de mipino Jesoa ny teny manao hoe za ianareo ny voaloboka, za no voaloboka ianareo ny sampany, tsarotsika tsara ny fanoharan'i Jesoa momba ny tanimboloboka de milaza ny fiangonana, milaza ny mpino, milaza ny fiainantsika manokana, milaza ny asantsika, milaza ny fandrintsika, milaza isika olombelona, isika mpino, zay ny tanimboloboka, ary dia ao amin'io tanimboloboka io misy liona, aninona any amin'ny tanimboloboka moa ny liona, tsy mahazatra zany hoe liona makany amin'ny tanimboloboka zany, zay mahafanoharana azy, zay ataontsika hoe fanehoana tandindona azy, dia io lay liona fa tao amin'ny tanimboloboka, saingy tao amin'io tanimboloboka kosa Samsona, izay niady tam'ilay liona. Ohatsika manao hoe raha toa ka jerena ty amin'ny testamenta vaovao zany dia milaza ny fandresen'i Jesoa ny fahavalo farany dia ny liona izay sy ny fahafatesana, de toko atsika zany hoe io tanimboloboka io de misy mpiaro, io fiainatsika io de eo Jesoa miaro an'io, na lio mierina tahaky ninona ary ny liona tany io, raha mierina tahaky ninona ary lay ratsy, mierina tahaky ninona ary ny devoly de zao misy mpiaro lay tanimboloboka, misy mpiaro ny fiainatsika, misy mpiaro ny fiangonana, misy mpiaro ny asatsika, misy mpiaro ny fikelezana ny atsika, tsy isika no mahavita miaro ny tanimboloboka na miaro ny fiainatsika fa Jesoa io, tahaka ny nahateo an'i Samson nahateo an'i Jesoa, mbola maheo an'i Jesoa, ary zay mahatonga an'i Jesoa ny teny ao Mateo 7:20 manao hoe za nge momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperany zao tontolo zao. Tiavako malala ity tantara ty zany de toko atsika, tsy hoe tantaran'ny Samsona ihany izy ty fa tantaratsika mihitsy, itsika le tanimboloboka tadiavin'lay ratsy etraketrahana, isika le tanimboloboka elona n'lay ratsy, isika le tanimboloboka tian'lay ratsy tsy amo, isika le tanimboloboka tsy tian'lay ratsy tsy hovanina zay ataotsika, saingy zao ao amin'ny tanimboloboka lay Jesoa atsika, tonga aloha izy, tonga aloha ny liona izy, tsy ny liona ny tonga aloha fa Jesoa ny tonga aloha, tsy ny ratsy akory ny tonga aloha amin'ny fiainatsika fa ny tsara, no zany dia Jesoa ny tompony, mazava tsara ny teniny ary rehefa afaka ary itatsika am'diny 15 ary no ny tonga atao amin'ny tanimboloboka de indro nisy liona tanora nierona taminy, Samsona ny tonga aloha tao amin'ny tanimboloboka, Jesoa ny tonga aloha tao amin'ny tanimboloboka tao amin'ny fiainatsika, izy zany ny tompon'ny fiainatsika, mpangalatra zay tonga ty aoriana, hoy Jesoa amin'ny Jaona 10, mpangalatra sy jiolahy zay tonga aoriako, io le inona io le lioana io, Jesoa ny tonga aloha amin'ny fiainatsika, an Jesoa ny fiainatsika, mpangalatra kosa tonga ao aorianan'i Jesoa, lay lioana io handrava, saingy zao ny fotsika efa feno an Jesoa, ny fotsika efa ao anatitsika Jesoa, ary rehefa ao anatitsika Jesoa de zao tsy misy toerana ho an'lay lioana io, ary tsy vitany hoe lay liona ndroahan'i Jesoa fotsiny, ndroahan'i Samsona fotsiny, na hoe resin'ny Samsona fotsiny, tsy hoe ndroahan'i Jesoa fotsiny fa izao no samatsamahany, lasa tsy manan-keritsony ilay liona, tsy manan-keritsony ilay fahavalo. Ary ny faharoa lehibe zay amin'ny tapany faharoa ty dia hoy ny filazan'ny mpitsara azy hoe dia la Samsona nandeha niresaka tamin'ny raha vehivavy tam'lay olona ho Delila io zany, de aveo izy niaraka nakany amin'ny ray aman-dreniny dia nitondra tantely zay
nalainy avy tao amin'ny fatin'ilay liona. Inona dika zany afaka malala? Inona dikany hoe liona oviana ao anatin'ny tantara ianao no mahita hoe tantely ny anatin'ny liona za tsy sarotra be zahatra tsy pitrango zany. Ny tantely tsy mipetraka ny anatin'ny liona. Tsy mipetraka anaty liona anatina biby tahaka izany fotsiny tantely anaty hazo amina zavatra sy ny tahaka izany maharana zavatra tsy mahazatra mihitsy zany. Tsy zany hoe fatina liona de izy tantely mamy be fa fanoharana io le avako malala. Zany hoe faminanina io zany. Ty milaza manao hoe rehefa eo Jesoa de izao tsy manan-kerina ny ratsy ary fa ny zavatra rehetra manjary miara-miasa aso. Resy ilay ratsy ka nalay zavatsarotra lalovanao io ara de zao rehefa eo Jesoa de manjary tonga mamy izy io. Manjary mamoaka mamy izy io. Romanina 5:9 ho Paoly manao hoe ny zavatra rehetra de miara-miasa aso zay tian'Andriamanitra ka na de ny fatina liona azy de manjary mitondra mamy ho an'ny mpanompon'Andriamanitra. Avako malala sambatra isika manana an Jesoa. Ny zava-dehibe zany de izao tsy ny fametrahantsika fanontaniana ny hoe ohatra ninona ny fahavalo inona ny fahavalo fa izao rehefa eo Jesoa de izao manjary mamy na dia ny zavatra everina ho sarotra. Zay mahatonga ilay tonkiran'ilay mpanoratra anankiray antsoina hoe Rado hoe aza avela ny antony ny anaovanao, aza avela halala. Fa izao ny fomba fiasanao de zao rehefa eo ianao de zao manjary tsara mandrakariva na ny ratsy ary. Mety misy olona marary sanatriny zany, mety marary ianao, mety salama ianao, mety misy aretina mitaiza ianao, tsy fantatro mety tsy manam-bola koa angamba ianao am'izao ora sy fotoana zao, tsy fantatro mety manana ady am-panara angamba ianao am'izao ora sy fotoana zao, mety manana faniriana tsy tanteraka koa angamba ianao am'izao ora sy fotoana zao, fa izao tsy zany akory ny zava-dehibe. Ny zava-dehibe de zao manao hoe Jesoa rehefa eo de manjary mamy ny zavatra rehetra. Manjary hainy Jesoa atao mahafinaritra na lay kaza everina ho ratsy azy. Fatina liona manjary mitondra mamy ho an'ny Samsona. Na dia zavatra everina ho ratsy ara de zao manjary mitondra hamamiana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra. Rehefa eo Jesoa. Fanontaniana fotsiny valinao de ny hoe aiza Jesoa? Eo ve Jesoa sa tsy eo Jesoa? Fa rehefa eo Jesoa lamina ny zavatra rehetra. Tahaka ny tsara ny tafio-drivotra rehefa tonga amin'ny mpianatra de tao anatin'ny sambokely nanonja ny ranomasina. Fa rehefa teo Jesoa de nitsahatra ny tafio-drivotra. Ny filazany tsara azy. Zany avako malala miteza ndray any Jesoa. Avelao Jesoa hiditra ao anatin'ilay zavatra everina ho ratsy ary. Avelao Jesoa hiditra ao am-ponao. Avelao Jesoa anjaka eo amin'ny fiainanao. Avelao Jesoa hiasa malalaka de ho hitanao fa ny zavatra rehetra miara-miasa aso. Ivavakisika. Tompo misaotra anao zahay. Misaotra anao ny amin'ny teninao zay mampahery anay. Atsapahanay fa ny zavatra rehetra tompo de ianao ny loharan'ny soa rehetra eo amin'ny fiainanay. Misaotra Jesoa fa ny fandresenao de manjary fandresenay. Ny fandresenao ny fahafatesana, ny fandresenao ny fahotana de nanjary fandresenay ary mitondra hamamiana ho anay ny fiainana miaraka aminao. Mivavaka azy zay tompo. Ataovy hitanay eo amin'ny fiainanay mandrakariva zany fandresenao zany. Ataovy tsapanay mandrakariva eo amin'ny fiainanay zany fandresenao zany. Ary ataovy mamy tahaka ny tantely ny isan'andronay. Ataovy tsapanay fa feno hamamiana ny fiainana miaraka aminao Jesoa satria fiainam-pandresena. De mivavaka azy zay ho an'ny asanay, ho an'ny tokantranonay, ho an'ny fikasanay rehetra. Tario reny Jesoa mba ho feno hamamiana. Manjaka tomponay ary mitoera amin'ny mandrakariva tompo tsara. Misaotra Jesoa. Amen.